Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Misy fanontaniana tiana apetraka aminao ty hoe mba inona reno ataonao sy tonga ao an-tsainao voalohany indrindra raha vao mifo rehefa tonga ny maraina. Mety samy manana ny mahazatra antsika isika sady samy manana ny zavatra iainantsika. Misy izao ireo tonga dia mieritreritra asa raha vao mifo maraina. Misy indray ireo mitomany raha vao mifo noho ny olana hatrehany. Ao kosa indray ireo falifaly satria mahafinaritra sady ny tontolo andro hatrehany. Misy indray ny mitaraina ary misy kosa ireo mivavaka. Hono aho, mba efa tonga tao an-tsainao ve fa maro ireo olona tsy afaka ny fo akory androany? Mba efa nisaotra an'Andriamanitra ve ianao satria mbola nomeny tombon'andro iray indray androany? Tsy isika no mendrika sy tsara noho ny hafa, fa noho ny famindrampony nahatonga izany. Ary raha tsy izy, dia tsy nisy ary akory isika. Isa maraina ary dia ndeha hanokana fotoana isaorana an'Andriamanitra isika. Ary moa ve izany tombon'andro izany tsy tokony ampy hahafaly antsika satria na hananantsika daholo azy izao rehetra izao, dia tsy hahavidy ny aintsika na dia ray sekondra monja aza. Endry mpiainamako, misaora an' Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an' Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahantanindranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Salamo 7:1-5. Amen. Radio feo fanantenana. Faliana indray no iarabanay antsika ankizy rehetra mpanaraka izao fandaharana izao. Salama daholo ve ny ankizy kely rehetra? Toa azonay an-tsena ery ny endrika miramirana sy fenitsika mamaly hoe salama tompoko. Raha misy tsy salama dia hositra naingana soamantsara ny izy noho ny fitahian' Jesosy. Dia izao tsy hampiandrely izahay fa andeha isika hiaraka indray lesona amin'ny alalan'ity tantara kely iray ity. Dia meno finaritra Manaova ny marina. Tantara no soratana hanitra ny Irina Rivony, andrenesanao an'ny Fanjaniaina, Sam, Rila ary Nardina. Lavitra be koa aty andro tatato izany fa mba te hiala sasatra dia tsy maintsy mandeha. Ka andao aingana ary fa za memena eo sady efa naona be mihitsy aza any. Ry koa, oka aloha fa ohatra manaikitra be any ity kiraroko ty e. Kay,
ka tsy efa nitenenina ne velo hoe iny kiraro lava lobe iny ve no anaovana aty nefa ny aty ambany vohatra ianao ne mafyloha e sady oatra ny dadatory mitaingina sarety ry aiza izy mihitsy ny velo dadatory andraso sendra andraso hotafitoana amin'ity kiraro ty ane ahy e sady kay manaikitra esory aloha dia ndao aingana sitrany entangina sarety fa maika dadatory dia sarety ve fa tsy mba hoe motona bisikleta farafaratsiny velo ka mandrosoa amin'izay fifanoana zao nareo dareo andaondry velo fa aza mitanakeo angiany zatsy izy mahavarina ngery dadatoa mijery an'reto poma be dehibe maniry reto reo very dadatoa lany daholo na mihinana maraina mandra-parivan'ny andro isan'andro azy le kely ty le retsiako mariny ho amidy reo setya ho tangosantsika reo afaka 5 andro fa ho amidy any an'ireny vohatra ay kosa hinana poma be dehibe zany ko zao anefa tsy mandeha makamaka poma iny aloha fa hoana kosa zao tsy ampilanja reo poma reo afatra ny sarety mantsy ny amarotantsika azy fa raha voalafo reo dia aiza matahotra fa hiaraka ho any amin'ny foarabe tsika etelo mianaka tena tiako be mihitsy zany dia tsy azo hoanina mihitsy zany reo fa rehefa te hinana nareo da dia mitenena amiko aloha dadatoa eny dadatoa zay ny azo le hoanina miaraka amin'ny sira ny tena tiako zaindray fa manena aka iavy dia poma mantany hoanina nefa ety apotony ny aloha zay tena tsara indrindra ny anary dadatoa ny alaiko eny re fa milaza amiko fotsiny za ihany ny mahafantatra zay tokony ho alaina eny tompoko mazavy zay fa rehefa misy raha mpanaoviny dadatoa dia lazao zay fa tianay manao an'izany edrezy ohatry velo andao amboly an'reto tsaramaso reto fa zilozanao mandehandeha fotsiny tsy mba mety manao raha mihitsy ka zaindray tsy misy ipetrahana mihitsy hiala sasatra angelina liako aty sady asy tia felam-boly fa ndao tia anaty arokely tia ny anjarany velo tsy maintsy fitainy io ataoko be dehibe ny ao anaty lavaka amin'izay vitaingany ity efa te hinana pomandray aho zany nefa vo 5 minitra angamba zay no nakatetsy oviana moa no tazana le poma sendra amin'ny herinandro vo tonga mpanangona andreo sarotony mihitsy ny dadatoa sao tsy ampilanjo ireo fa tandremo dadatoa kosa dia efa masika loatra ka efa hoe mbola tsy azo angalany ireo miteny aminy aloha aso dia efa nangalam-pihinana teny ary io velo tsy hita lava io aiza koa misy an'izany sady tsy mangalatra ny ahy fa maka sy manandrana kely fotsiny efa hoe tsy azo tazana aloha dia ankatoavina zay lazain'ny dadatoa tso poma mameny tanety reto ve olany za mba maka kely iny fotsiny ndrasy fa hitako ny hevitra sarotony loatra dadatoa fa za koa mbola lalitsaina andelina be ny any arak'izy tena tsy napoziko te hitomany anala amin'ny foko misy asanke menatra fa mba lehilahy lehibe ihany ny tena fa manino ny dadatoa andeha angalao rano alohan'izy hosotrony andraso ary fa aiza koaty velo teo velo velo avy aingana fa marary ne dadatoa
fa misinny ty le rano ahoana azy le poma rakizy a poma miarabenja izao no mpioto sy mpanangona ny poma ity amintsika ity an-tanàna nefa tsy maintsy andeha ody izy satria tsy araka ny nanampozy anazy ny vokatra niakatra tamin'ity taony ity tsy taka nisa taona tena malahelo arakizy fangatsy vokatra indray ny poma dadatoa indrisy dia eo ampanangonana ny vokatra zahay roa lahy dia gaga nahita amin'ny poma voasilaka ny tao ambadika tsy hitan'ny maso tao nefa tsy hoe nikakerin'ny voalavo na lanin'ny vorona tena mahavanondoza mihitsy ny nanao an'izao ka ino a loza fa ohatra ny vokatra ery ny fitazana azy ety alavitra ka nanjo rehefa nijerena dia efa silaka ny kaikitra sy ny antsi ny ankabeaza ny tao ambady zany mihitsy vitsy sisa no azo nalaina satria reo le tena fioty sy tsara indrindra no soparany andray diena fahatiatoka tsy roa matany ny are olona fizarana nanao azany tena ratsy fanatsy matahotra an'Andriamanitra tena zany mihitsy maka ve dia tsy poma ray no alaina fa silany ao ambadika ihany nefa efa eny apotony ary so dia velony nanao azany to tsy miteniteny mihitsy ianao rakia la zao zay marina fa tsy mampangoraka anareo ve zao mahazo any dadatoa anareo zao velo dadatoa mifona tompoko tena tsy napoziko sala am'izao vokany andray nandritry ny tapabolana zany velo dia nanaikitra sy nanilaka poma tamin'ny antso teny foana tsisy dikany taminao mihitsy zany ny afatra dadatoa mifony andray velo miveriko fa mety ny nataoko sady tsisy vokany tsisy pahita andray velo dia olo aho efa mba ny saininao ve hoe rovina indray vao vokatra amin'ny poma manaraka dia ahoana ny fidiram-bolako zany kia zay ary miomana fa tsy maintsy ola azeko amin'ny dada sy ny endolo ny zavatra nataonao rehetra mifona aminareo tena diso tsy napoziko mihitsy tsy anao ohatran'izay tsony irany ataoko ry dadatoa eny inona tsy mono azo atao fa dia ny andro ny taona manaraka indray zany ko fa tsara aloha rehefa mahatsapa-diso sy malala amin'ny fony ilay kely tsy anao tsony ary aza manao evipetsy tsotr'izao tsony amin'ny manaraka fa makarary ny hafa mila afatapoka mihitsy tsy mariny mahabaky ropotra leretsy mariny zany rakizy milohan'ny anaovana zavatra ray dia eritrereto tsara aloha zay mety ho vokany zay mihitsy rabenja jereo ane dadatoanareo fa nazo aretina tsy fidiny lozako ny vola tsy azony ny poma tsy azo amidy fa olo fotsiny eny dia ho voasolonao ve ny fatiantoka azony dadatoanao zao vokatry ny tsy fakatoavana ny teniny nino fa nahazo lesony se ary tsapany se tsara ny vokatry ny tsy fakatoavany sery velo eny tompoko tena tsy anao ohatran'izao tsony amin'ny sisa fa ankatoa zay dadatoa afaka manampy an'ny dadatoa ikarakara amin'ny poma manaraka indray dia tsy angalam-pinana tsony
izay no izy rakizy tena mampalahelo dadatoy efa mety nanao zavatra tak'izany ve ianao ka nanao izay nampalahelo na nampitomany sy nandratra ny foniny olon-kafa mandehana amin'ny fonina aminy dia angatao Jesosy ahafahanao manao izany sy ahatonga anao ho zaza endry sy mpankatoa rakizy tiantsika ny azo fitahiana solavandro iainana arao ary izay lazain'ny baiboly hoe manajany rainao sy ny reninao arak'izay nandidiany Jehovahandriamanitra ao anao mba ho maro andro ianao ary mba hahita soa amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao. Deuteronomia 10:9-10. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fifaliana ho anay mpamokatra fandarany eto anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena ny feo ny fanantenana ny miarabanao amin'ny alalan'izao fandarana manokana ifampairezana izao. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitanso. Anio isika dia hanoy ny firesahana ny amin'ireo fahamantarana ny lazain'i Jesosy izay manambara fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny rahony lanitra. Efa noresantsika teto ny amin'ny ady sy ny filazana ady. Efa nisy izany taloha ela. Fa ny amin'ny ady sy ny filazana ady izay miseho amin'izao fotoana izao dia tena efa mihoatra lavitra noho ny taloha ny fisehony. Anisan'ny famantarana lazain'i Jesosy izany fa maneho ny fahakekezany fiavindrainy amin'ny rahony lanitra. Amin'ny tean'io ity isika dia resaka mikasika ny famantarana anankiray izay tena misongadina ihany koa maneho ny fahakekezany fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny rahony lanitra dia ny amin'ny fisian'ny Kristy sandoka sy mpaminany na mpampianatra sandoka atraizatraiza. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ary dia manasana ho mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro misaotra anao izay satria
tombontsoa lehibe no omenao anay mbola afaka miara-mianatra ny teninao malalaka. Misaotra anao zay satria mbola manome an'izany fahafahana ara-pivavahana izany ny firenena misy anay. Ianao anie tompo hitany fampelezana ny filazantsara tahaka an'izao amin'ny fomba malalaka mba ahatonga ny olona rehetra ahafantatra ny marina mialohan'ny fotoana izay ikatona ny varavara-pahasoavana, ahafahan'izy ireo mandray fanapa-kevitra entitra makasika ny hoaviny mandrakizay. Sokafiaran'ny sainay ampianaro izay amin'ny alalan'ny fananao masina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ovakitsika ary ny fanambarana nataon'i Jesosy izay maneho ny famantarana anankiray lehibe fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny raony lanitra. Jesosy tsy mba niteny mihitsy hoe amin'izao orana amin'izao daty no tonga izy fa famantarana no nomeny. Anisan'izany ny amin'ny fisian'ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izay miseho atraizatraiza maneran an-tany. Zao ny vakitsika ao Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Jesosy tenany mihitsy eto no miteny fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Averintsika, izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza na dia ny olom-boafidy aza ho fitahany. Jesosy mihitsy eto no milaza fa iseho zany anisan'ny famantarana ny fisiany zany fa manakaiky ny fiavindrainy amin'ny raony lanitra. Ary ny tena zava-doza mamitaka izy dia maneho famantarana lehibe sy fahagagana miaraka amin'izany famitahana taony zany, ary fitaovana lehibe ireo hoentiny mamitaka, ireo izay mamantatra tsara izay voalazan'ny ten'Andriamanitra, ireo ihany tsy ho voafitaka. Fa raha milaza izy eto hoe na dia ny olom-boafidy aza, zany hoe ireo olona vonina hitsenan'i Jesosy aza, mamaky tsara ny ten'Andriamanitra, mandinika tsara ny ten'Andriamanitra, dia ho fitahany zareo amin'ny alalan'ilay famantarana lehibe sy fahagagana izay ataony. Ilayntsika arak'izany mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Mipetraka ary ny fanontaniana, tena misy ve ny mpaminany sandoka amin'izao fotoana izao? Teto Madagasikara aloha dia fa ny arahany rehetra nahita tamin'ny televiziona, izay manana televiziona, izay rehetra nandre tamin'ny radio koa dia nahita ny fijoroan'ny lehilahy anankiray izay nilaza fa izy no Kristy. Fa tsy eto Madagasikara rery no ahitana olona tahaka an'izany, fa ilaza vitsivitsy isika. Ny voalohany ho resahana amintsika dia lehilahy anankiray antsoina hoe José Luis Miranda any Porto Rico. No adzain'ny olona maro izy ity ary tena nalaza, misoratra 420 eo amin'ny sandriny nanambarany tenany ho Kristy izy. Kanefa ny mifanohitra amin'izany na ny fitondrantenany na ny fampianarana entiny amin'ny filazany fa izy ny mpanjaka nitsangana ary nandresy. Rehefa mandeha izy dia tena mitandrina mafy amin'ny fihetsiny. Etsy andanin'izany ny teny alohan'ny vavany dia feno fampianarana miaro fananarana. Manao vangovango, miravaka diamondra eny amin'ny tanany, ary manao dia lavitra miaraka amin'ny fiarakodiany raitra dia raitra izy. Any amin'ny $7 any ny arena anana ny raha tombanana, dia milaza ny tenany ho Kristy efa nitsangana indray izy amin'izany. Rehefa nanontanian'ireo mpanao gazety ny antony tsy mba anaovany andreny akanjo fotsy lava miaraka amin'ny kapa mifatotra efa totatota eny an-tongotra ireny izy izay nahalalana an'i Jesosy fahiny, dia izao ny navaliny: natao iory sy ho faty aho tamin'ny fahatongavako voalohany hoy izy tety an-tany, fa amin'izao tonga amin'ny fanjakako aho dia fa mba manan-karena azy aho. Raha tsy mahafantatra isika mianatra tsara izay nilazain'i Jesosy ny amin'ny fomba ahatongavany ety an-tany sy ny maizy azy an'i Jesosy dia tsy maintsy ho voafitaka. Jesosy dia nilaza fa tsy handia tany izy amin'ny fotoana fahatongavany. Faharoa, eny amin'ny raony lanitra no nilazainy fa hitsena antsika azy, ary nolazainy fa ny maso rehetra ahita azy. Ny olona rehetra maneran-tany miaraka mahita ny fahatongavany amin'izay fotoana izay.
zavatra tsy mety ho hain'ny olombelona izany ho izany satana ho alaina tahaka koa zany fahatongavana izany kanefa tsy ho vitany mihitsy ny makatahaka ny tena fomba fiavian' Jesosy indray. Andenge isika hamaky izay voalaza ao Mateo 4:20 sy ny manaraka Mateo 4:20 sy ny 17 ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra Kristy aza makany ianareo na indro amin'ny efitrano izy aza mindro fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra any andrefana dia ho tahaka an'izany ny fiaviany zanak'olona. Izao koa voalaza amin'ny Apokalipsy 1:17 indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra ahita azy. Tsy ho vitan'ny Satana sy ny mpanaraka azy ho alaina tahaka izany. Izay rehetra tsy mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra dia ho voafitaka ny amin'ny fomba hiavian' Jesosy. Raha misy miteny izany hoe tonga aty Frantsa Jesosy, tsy mitombony izany raha mianatra tsara izay voalaza amin'ny Baiboly isika. Ho an'ny Brezila indray isika hijery Kristy sandoka anankiray. Luri Tais no anarany, 70 taona ny lehilahy, any Bokeirao, any Curitiba, any Brezila zany no misy azy. Manana akanjo lava misoratsoratra mena sy fotsy izy ary misy satro tsilo eo amin'ny lohany, misy tena hazo eny amin'ny tanany havia. Izao izy no Henri Kristy, zanak'Andriamanitra. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Taorinan'izay dia nitety faritra maro teto amin'izao tontolo izao i Henri Kristy, izay moa no anarany. Dia nifindra tamin'ny Frantsa izy rehefa voaroaka avy tany Angleterre. Dia nipetraka taona vitsivitsy tao Brezila koa izy taorinan'izay. Ny tena mampiavaka azy ireny dia ny fanaovana fahagagana na ny fanaovana asa soa hoentina mambitaka ny olona. Raha tsy mianatra ny ten'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ho voafitaka. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4 Jaona 1:4 antso atao amintsika. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra izy ireny na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Ianaro ny tenin'Andriamanitra, dinio tsara ho an'ny tenanao, aza mandray ambolony fotsiny izay lazainy hafa no ny toerana misy azy na no ny lazany, dinio hamarino ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Aoka ny faharesendahatra ho avy amin'ny fanahin'Andriamanitra mihitsy. Iaro anao amin'ny fitaky ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka ny Jehova. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Daholo zay nilaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fanareo vahoaka sisa ho setrany ihany ko, faorina nalikisa mbola tranga etoko. Marireo olo afity zay ho voafitaka, fa ny alany ireo dity niala izy misitaka. Fa ianao io manahoana olitsoro fona ve, na handava manolona ireo sedra marobe. Hoantsika izay tavela mbola verinay ihany
fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa Dominique sy MR Fontsy fanareo vahoaka sisa usedrani yanikyu faurina nanikisa bulichanga etuku marireu uluwa fiti sayufu afitaka fanalan ireu titi nyalais nisitaka fayanayo manawona ulitsuru fonave nahandava manolona iroseta marube huansikizantavena bulaverinai iyani fani tumpu tsi mahela reuteni fikasa fayanayo manawona ulitsuru fonave nahandava manolona iroseta marube uansikizantavena bulaverinai iyani fani tumpu tsi mahela reuteni fikasa AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao bulaverinai hasani fani tumpu tsi mahela reuteni fikasa tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana tonga amin'ny fotoanany fanomezana sika miarahaba sy mankasitraka anao miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana namanao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila. Mafinaritra ny mianatra ary nahatra ny an-danitra sika mbola hianatra zavatra betsaka mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Tsara izany a. Zao koa izany sika dia mila mianatra mazoto mianatra mandrakariva. Sambatra ianao izay manana ray aman-dreny mpanohana mampianatra anao fa misy ane olona izay tsy mba mahazo tombontsoa toy izany tsy afaka mianatra. Dia fifaliana ho an'ny namana fitahiana sy Elion indray ary ny anolotra torohevitra mahasoa anao mahakasika izany fianarana izany. Vonona ianao anaraka izany. Andao ary tompontsika amin'ny tantara ny fiarahana sa ahoana teknisianina Rila? Ankafizo ary. Ndao ampiarine dia miara-tafita. Tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao an'ny Zoanitra, fitahiana ary Enardiana. Mba mandehana matory amin'izay ry Bazila fa efa 10 alina izao e. Mbola misy zavatra ataoko fandraso aloha e. Ataovy tsara fa arareo Bazila io farany. Isan'andro vakizay ianao mahita zavatra iareta tory foana. Hitako ianao matory am-toerana matetika. Ay miaro tory ohatr'izao foana ny atao. Ndriko be teniteny eo. Misy zavatra ataoko matoa mbola tsy matory sady mianatra. Ko maninona raha mivoa maraina be? Sady tsy reraka ny amin'izay no mahiratra tsara ny saina indray izay lesona ampidirina indray e. Ndriko tsy mahita atao fa manginaka. Sady tsy tafafo maraina eo dia tsy vitako ny etomodiko. Zay ny tediavindry. Andany soava matory fa tsy misy anaovako zavatra mihitsy ka. Ndry aza hatramin'izao mbola tsy matory koa
ka nijerony bazilina mazava be tsisy atoriana mihitsy. Nijirondry koa aza vo amin'ny 4:05 maraina dia efa tsy misy atorinako. Fino zao zavatra ifamalianareo da zao amin'ty alina be ty Ioneny a. Matory daholo. Jereo ane tia mena masonao ry Bazile. Neny. Matory dia aleo fo maraina fa so marareo e. Aingana, samy matory. Zay mihitsy. Fa inona koa ty mahasepitra ny soavy? Sany enjehan'ny elika. Avy nanao fanatanjahantena vao marainako. Tena mafana mihitsy aza zany. Ary akatony io varavaran'io ry soava fa mangatsika ny olona. Ndriny efa bekorofoka vao maraina any. Tsy mba misy angalana toromaso mihitsy. Mbola mampidi-drivotra maraina eo ihany koa akatony ho ahy io. Ka mila ampidirina rivotra madio ny efitra ry Bazile vao maraina amin'izay mahasalama tsara. Za mihitsy angamba ho amin'ny tady arary fa oatra mangatsika fahafa zany ange zary soavy. Ka ianao tsy inona miaro-tolo lavo zaoko. Zay indray ndria. Ite. Andao manao fanatanjahantena miaraka aminay vao maraina dia matanjaka sy salama tsara. Za efa manavinavo mitady arary zao ve dia mbola tediavindry andrera-tena amin'izany indray. Fa angama andrera-tena zany ry Bazile. Vao maika azy zany manatanjaka amin'ny vatana. Za aza mavita an'izany nefa vehivavy kely ty. Sady tsy zavatra mafy be ny atao fa vita saim-batana natao amin'izay salama sy matanjaka tsara fotsiny. Dia davindry tsy havita ny fanadinana eo aho zany raha sanatria maninona eo. Aleo mitandrina ka. Fa za zao maninona? Sady mahatonga amin'ny vatana sy ny saina ho salama sy hatanjaka tsara. Mialohan'ny hatrehany fanadinana anie no antony hanaovana fanatanjahantena ry Bazile. Amin'izay matanjaka sy mavitrika ary vononay hatreha fanadinana tsara ny atoto. Ndry koa mahay miresaka eo. Taiza zao no nahaizany soavan'izany? Ohatra dokotera milaza an'izany, ny any am-pianarana miteny an'izany, ny radio manambara an'izany koa. Ary misakisana aloha ianao etsy dia aza mitabataba tsony fa efa manomboka ilay fandaharana. Fandaharana? Dia fifaliana ho anay indray ny miaraba ny tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity. Miaraba ny ray aman-dreny koa satria be diaibe nareo no manaraka an'izany fandarana izany miaraka amin'ny zanakareo. Miaraka aminao amin'ity anio ity ny namanao Fitahiana sy Elion. Mbola mahakasika ny torohevitra na ny tsara ho fantatra amin'ny fanomanana fanadinana ny resadresaka ataontsika eto. Ary mifanaraka amin'izay ilay tantara na rahantsika teo. Raha tia omby amin'ny fanadinana ny mpianatra anankiray dia mila manana fandaram-potoana matipaika izy. Fandaminana mipetrapetraka mandritra ny tontolo andro. Fanomezana tsara indrindra ny men'Andriamanitra antsika ny fotoana dia tokony tsy ho laniana amin'ny zavatra tsy misy dikany, tsy misy antony, tsy misy zavatra kendrena mazava. Mandeha ny fotoana antsika tsy azontsika honerana ny fotoana efa lasa fa ny fotoana ny menantsika no tsy maintsy ampiasaintsika. Raha ny hainy tsara ny tantara isika teo dia manana fandaram-potoana ilay tovovavy. Matory aloha izy matory aloha be izy dia mifo maraina mianatra dia manao fanatanjahantena aveo dia ny tontolo andro moa zany dia mandeha mamonjy sekoly. Ary araka mivolaza teo dia izay ny diniantsika eto amin'ity anio ity. Hentsika teo fa misy ifandraisany ny fahasalaman'ny vatana sy ny fisokafan'ny saina. Rehefa salama ny vatantsika dia vonona ny saina handray izay zavatra tiana ampidirina ao aminy ao. Ny fitenenana hoe ao anatin'ny vatana salama misy saina matsiro. Ny any soava zao i fitahiana teo dia niezaka izy mandeha manao fanatanjahantena isaky ny maraina. Mikolokolono ny vatany ho salama sy hatanjaka. Dia mahatonga ny sainy koa hatsilo zany. Zany hoe ny fanaovana fanatanjahantena zany dia mivoamaika manatanjaka ny vatana fa tsy mandreraka akory. Ary io tsara ny mametraka fanamarena amin'io fitahiana hoe tsy fandrerahana vatana no atao fa fanatanjahana ny vatana. Zay ny dikany hoe fanatanjahantena.
zay zavatra zaka ny vatanao no atao ohatra hoe mandeha tongotra mafimafy na miazakazaka madinidinika, misy koa karazana fanatanjahantena azonao arahana, efa mandeha amin'ny vidéo samy manana zay mahazatra azy. Fa ny tsara indrindra dia ny mandeha anivon'ny zavaboary, ka amafisin'izay fitaizam-batana no atao mba ho salama sy hatanjaka vatana sy ny saina. Ia, marina izany namana Elion. Rehefa le mandeha manao fanatanjahantena ny voamaraina ihany koa isika dia afaka mifoka rivotra madio ihany koa. Ny hevitrantsika ihany koa dia tsara mba atao azy ny rivotra tsara e. Raha azo atao dia sokafana voamaraina ny varavarakelintsika mba hahafahan'ny rivotra mivezivezy satria tena mahasalama ny saina izany. Tena marina izay. Matetika dia tsy manavanana antsika izay le hoe manokatra varavarana mandefa rivotra mivezivezy madio zay, fa tena ilain'ny atidohantsika ny rivotra madio. Dia ndresana tao anatin'ny tantara teo ihany raha nanaraka tsara ianao ny amin'ny fotoana tokony ianarana lesona. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona tokoa moa ny fotoana tsara indrindra ianarana. Ady hevitra be momba an'io fitahiana ny mifomaraina sa ny miaritory amin'ny alina. Ia, matetika mizara roa ny valiten'ny mpianatra vao mametraka an'io fanontaniana io. Misy miteny hoe ny miaritory no mety satria iny ny tsisy mpanelingelina dia afaka mifantoka tsara izy ireo. Ny sasany koa miteny hoe matahotra sao dia tsy ho tafafomaraina dia aleo ny mamita azy amin'ny alina. Misy ihany koa nefa mpianatra milaza namana Elion hoe aleo ny mifomaraina satria misokatra kokoa ny saina amin'iny satria izy avy nakaina ny alina. Inona izany ny torohevitra tsara indrindra omena an'ireto mpianatra namantsika ireto namana Elion? Izay indrindra torohevitra moa izany no omena eto. Miainga avy amin'ny traikefa efa ananany zoky ary voapirofo ara-tsiantifika ara-psikolojika le izy. Ny tsara indrindra ianarana ny lesona zany dia vatanina fa ny voamaraina. Mety ho isika hoe ny any tena mamparanitra ny saiko le miaritory, efa zatra n'izay ny saiko, ny vatako. Eny mety efa nizatra n'izay ianao dia nahitanao fombiazana, fa ho reraka ny sainao ny farany. Fa azo avadika ny fahazarana araka ny fantatra dia eo amin'ny tapabolana ka hatramin'iray volana mamadika ny fahazarana dia efa vita. Mizatra amin'ny fomaraina ianao mandritra n'izay fotoana izay dia lasa mizatra n'izay ny vatanao. Dokotera maro, mpanabe maro no milaza fa raha tiantsika ny ahita fombiazany marina tsy ho reraka alohan'ny fotoam-panadinana dia aleo mifomaraina mianatra lesona fa tsy miaritory. Averina ihany mifomaraina fa tsy miaritory. Ny antony dia misokatra tsara ny saina amin'ilay voamaraina iny satria nakaina tsara izy nandritra ny alina. Ny saina izany dia tahaka ny vatana ihany mila miala sasatra ara-potoana mba ahafahany manohy tsara ny anjara asany. Voamaraina. Ary eto averina ihany hoe eo anelanelany amin'ny maraina iny izany maraina miroa ka hatrany amin'ny 12 atoandro ny faharany hitan-tsaina ny atodony tena tsara. Io zany zavatra sarotra ny tena tsara ianarana na tsara raha miasa ianao dia eo koa zany le asa sarotra ny tena atao amin'ny tapamaraina iny. Indrindra fa ho antsika mpianatra dia efa mila mizatra an'izay. Ka mandritra ny alina zany miala sasatra manavao ny zavatra rehetra araka ny teny amin'ny teny frantsay hoe après une bonne nuit de sommeil le cerveau est frais et apte à assimiler les informations qu'on lui donne le matin. Takan'izany zavatra rehetra na ny fiarana amboarin'ny olombelona aza dia takan'izany. Maika moa fa isika zany dia tokony hanaraka ny lalàna voajanahary mifeny saitsika. Mba ahafahana fomaraina nefa dia tsy maintsy matory aloha arak'izay azo atao isika mpianatra mba ho ampy tsara ny torimasontsika. Tokony atory mandritry ny adiny 7 hatramin'ny adiny 8 eo ny tanora-mpianatra iray. Izany hoe raha matory amin'ny 8 alina ohatra isika dia mifoha amin'ny 4 maraina dia feno adiny 8 ny torimaso. Raha toy indray tsika matory amin'ny 7 alina dia mifoha amin'ny 4 maraina dia mahazo adiny 7 izany isika.
izany hoe ampitsara mihitsy ny torimaso raha miezaka matory aloha ny mpianatra. Izany hoe tsy ilaozana manao Facebook ohatra izany izay mantso mahazo ny tanora betsaka eny na ny lehibe ara amin'izao fotoana izao. Mila fetena zany amin'iny mila fetena ianao no mibaiko an'le mibaiko ny Facebook fa tsy ny Facebook no mibaiko anao. Ny tena marina moa zany ianao no mifetena eo anatrehan'ireo namanao zay teresaka aminao foana hatrany amin'ny 12 alina sy ny sisa. Satria indraindray gratuit moa zany ny connexion indraindray sy ny sisa dia manaroroatra n'iny. Eny ary faraparanantsika ny resaka enoko fa ny fampiarana ny tena ilaina ry tanora namana sahia manao fampiarana fa ny fahalalana tsy ampiarana tsy mitondra nininy eo amin'ny fiainana. Ny olona mahomby dia ny olona mazoto mifo maraina ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy io. Misy tena ramatoa anankiray antsoina hoe Ellen White zay dia tena malaza amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra manao hoe ny hoavy dia ho an'izay mifo maraina ary dinio fa izany mihitsy na ho an'ny mpivarotra na ho an'ny mpiasa ary dia ny mbola mpianatra ianao dia mila mizatra an'izay. Tsy kamo fa afaka mifetena afaka mahiratena. Ny olona te ho tafita dia mifo maraina ihany koa. Takizany koa mpianatra raha tiantsika no afaka fanadinana dia mila mifo maraina isanandro sika. Tsy maninona io fa lasa fahazarana mahafinaritra rehefa apetrakitsika mandritra ny tapabolana ka hatramin'iray volana raha ela indrindra. Raha azadino mametraka ny fianarana eo ampelantanan'Andriamanitra. Izay atao rehetrarehetra eo ampelantanan'Andriamanitra. Izy no manome antsika aina sy fofinaina ary miazona ny fahavelomantsika. Izy le mahay ny zavatra rehetra no afaka anampy antsika. Dia amarana antsika izay voalaza ao amin'ny Filipianina 4:13 manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ao amin'ilay mampahery antsika no ahafahantsika manao ny zavatra rehetra tokony ataontsika isanandro. Soa ihany fanandrian'izay fandaharan'izay. Vao maika na zava-tsara tamiko ny torohevitra ny mendriry soava. Iezaka hanao fampiarana. Tena hanao fampiarana izay nresiko teo mihitsy diso mihitsy ny fiheverako hatramin'izay. Misaotra ry zandry kely koa. Tsy fisaorana fa mifanao revitra sy ny fanohana eto tsika zoky Fala raha tianao ny fandaharana. Tena hitako indrindra sady salama amin'ny mahay. Ay mahazo sy mampiatra an'izany torohevitra izany. Natao antsika rehetra izany fa ndao ampiarina. Dia amin'izay miara-tafita. Izay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity inona fa ampitsara izay ahafahantsika mahazo ny tokony ilaina rehetra amin'ny fanomanana ny fanadinana. Dia manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Iliandry amin'ny Tantsoa sy Fitahina. Saotra tompoko mandra-piona indray io. Rasoa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ny fiadanan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo. Fifaliana ho andray ny miaraka aminao amin'ity anio ity. Hiaraka hianatra ny soratra masina antsika androany amin'ilay lohateny kely manao hoe safidy malalaka. Safidy malalaka. Kanefa asaiko alohanao andeha hivavaka hanondrika ny loha hiaraka amiko. Vavaka isika.
ry rainay zay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy misaotra fa no fandaminanao no natonga anay ho tafahoana toy izao indray mamelana efa niloko e satria olombelona tsy tanteraka izay raha hianatra ny teninao zay dia meo anay ny fanahinao masina ampianatra anay hanoro lalana anay amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen. Safidy malalaka amaky teny avetrantsika araka izay voalaza ao amin'ny Deutéronomia 20 ny andininy 10. Deutéronomia 20 ny andininy 10 tozao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbe akaikin'izay tanàna iadiana ianao dia milaza fihavanana aminy. Averiko indray mandeha. Raha mbe akaikin'izay tanàna iadiana ianao dia milaza fihavanana aminy. Fa kely zany teny zany satria andeha ady ianao nefa fihavanana no tononinao ao. Ho tohizantsika eo amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny 20 zany. Toy izany no ataonao amin'ny tanàna rehetra izay lavitra anao indrindra ka tsy tanàna ny reto firenena ireto. Fa ny tanàna ny reto firenena reto kosa izay omeny Jehovah Andriamanitra olovanao dia aza asiana miangana izay re olona rehetra ao. Fa haringahany tokoa ireo dia ny Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita araka izay nandediny Jehovah Andriamanitra ao anao mba tsy hampianarana anareo anao araka ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamanina ka tsy hantanareo amin'ny Jehovah Andriamanitra reo. Lay tanàna tery aloha zany rehefa nitononona tao aminy ny fihavanana dia mamaly fihavanana izy ka mampandroso dia ampanaovy ny zanak'Israely fanompona ny olonao dia hanompo azy ireo fa tsy ho aringana. Fa raha sanatria ka tsy mety manao fihavanana kosa izy dia te ady amin'ny zanak'Israely zany midikan'izay dia ataony fahirano izy ary ny farany dia ho aringana mihitsy. Dia no tanterahany Josoa izany baikon'Andriamanitra izany dia nasiany Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra dia ny tany avoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka morontsiraka ary any ambodiny tendrombohitra. Tsy nasiany nisy niangana reny fa naringany avokoa ny olo-miaina rehetra araka ny didiny Jehovah Andriamanitra ny Israely. Josoa 10:40. Josoa 10:40. Rehefa naheno an'ireo andinin'ireo tsika dia manampy antsika hatakatra ny famerenana sy fandravana tanteraka nandritra ny ady nataon'ny Israely, ny lalan'ny ady sy ny dingana napetraka arahina makasika ny tanàna mpanompo sampy teo amin'ny Israely izay voalaza tao amin'io Deutéronomia io. Voambolana tokana no ampiasain'ny lahatsoratra Hebreo manondro izay voararina na voaozina na koa hoe natokana ho aringana zany teny zany. Matetika izany no manondro ny toerana tsy azo ovana izay ametrahana ny olona na biby na koa zavatra eo ambany fifezan'Andriamanitra tanteraka. Ao anatin'ny ady matetika dia midika ho fandringanana ilay biby na olona na zavatra izany. Ny hevitry ny hoe sherem sy ny fampiarana an'izany tamin'ny mahafandringanana tanteraka amin'ny vahoaka izay ao anatin'ny ady misy azy dia tokony ho takatra ao anatin'ny tontolo-kevitry ny ady ataon'Andriamanitra amin'ireo herin'ny ratsy. Ady izay mahakasika mivantana ny toetrany sy ny mahizy an'Andriamanitra. Averina indray fa hatramin'ny dirany fahotana teto amin'izao tontolo izao dia tsy misy afaka mijoro eo anelanelany fa na miandany amin'Andriamanitra ianao na manohitra azy. Tsy misy hoe eo anelanelany ihany fa inona moa no tokony hidirako amin'izany? Tsisy an'izany ka. Na ianao miandany amin'Andriamanitra na ianao manohitra azy. Ka amin'izay fotoan'izay ny fanarahnao an'ilay ratsy dia midika fandringanana sy fahafatesana. Fa rehefa miandany amin'Andriamanitra kosa ianao
dia fiainana mandrakizay no takalon'izay. Tadidio fa ireny fandringanana tanteraka nataon'Andriamanitra reny dia mampiseho fa Andriamanitra dia manao fitsarana aradrariny, manoloana ny fahotana sy ny faratsiana. Napetraka tamin'ny fomba manokana tamin'ilay firenena nofidiny dia ny Israely fahiny zany ny andraikitra amin'ny fanatanterahana ny ampahany amin'ny fitsarana. Teo ambany fifezana hentitra nataon'Andriamanitra ny fandringanana ary voafetra ho amin'ny vanim-potoana iray teo amin'ny tantara sy ady iray ary toerana anankiray voafaritra tsara mihitsy dia ny tany Kanana fahiny izany. Araka nefa hitantsika teo aloha fa ireo izay nikomy tamin'ny fikasan'Andriamanitra ihany no naringana, fa rehefa tsy nikomy izy ireo dia nasaina ny Isaka. Ny zavatra misy anefa dia fandringanana ny betsaka satria nikiry biby izy ireo. Nampiasa ny safidy ny hanohitra an'Andriamanitra fa tsy mba hoe hiavana ary hanaiky ny baiko an'Andriamanitra hoe misakisa. Izany ny dika fa tsy anjoanjo na kitoto ny fomba nandringanan'Andriamanitra azy ireo fa vokatry ny safidiny, ary tena safidy malalaka mihitsy. Izany nge no isy amin'izao andro faran'izao rehefa ho avy Jesosy Kristy. So anao variana mijery fotsiny hoe ay ve ny Kananita ka nataon'Andriamanitra tahaka an'izao rehefa tsy nanaiky ny sitrapony. Fa amin'izao andro faran'izao dia misy Kananita moderna be deaibe manerana mivony tany. Ny fantaniana petraka dia hoe ianao ve anisan'ilay Kananita moderna, tsy mety mibebaka, tsy mety miavana amin'Andriamanitra, tsy manaiky ny drafitr'Andriamanitra, fa mikiry biby ho any amin'ny helo sy ho any amin'ny afobe amin'ny alalan'ny fikirizana amin'ny fahotana io. So ihany fa Andriamanitra mahafinaritra io Andriamanitra io, be famindrapo io, mpamindrafo io, miantra io, ka dia mbola manome fotoana hibebana ho antsika. Araroty izay fotoana hibebana zay, mihavana amin'Andriamanitra mba tsy ho ringana tahaka n'ireo Kananita ireo. Tsara ny manamarika eto fa tsy ireo Kananita ireo ihany, tsy ireo firenena nonona tao Kanana ireo ihany no ho azo mifandringanana, fa na dia ny zanak'Israely ary rehefa manapa-kevitra ny anaraka ny fomba fiainan'ireo Kananita ireo dia anisany tsy maintsy naringana izy. So anao mihevitra fa mpivavaka kristianina dia manaonao foana manaraka ny fomba fanao izao tontolo izao, tena ho aringan'ny anjelin'Andriamanitra rehefa ho avy Jesosy Kristy. Tsy alao ve mihavana amin'Andriamanitra e? Mbola tianao mantsy izy ary miandro fatratra ny bebanao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: mitondra lesona manahoana aminao ny fahafantaranao an'izany? Fa Andriamanitra zany tsy manaonao foana ka andringandringana fahatany. Anisan'ny olona navotana anie zany Rahabajanga zany. Koa tsarovy ary fa Andriamanitra dia mbola tiay tianao. Tiany raha mba hiandany aminy ianao, tiany raha mba hiaraka aminy izao sy ianao. Koa anio dia tapao ny hevitra fa Andriamanitra zany dia tiantsika. Andriamanitra zany dia mbola manome fotoana hisafidianantsika, ary io dia tsy misy fanerena fa tena safidy malalaka mihitsy. Noho izany araroty ny fotoana famindrapo omeny antsika amin'ity andro velomantsika zao ity. Hatreo ny fiarako aminao, mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao indray ny namanao ry Sarandrenjitofo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
ary 420 ora finaritra ho anao ny awr.